misy mikasika ny base tuléaire io zany tuléaire centre moa zany nytao taloha fa base tuléaire zany zao ao zany misy le hoe fasy mainty mitovy tsisy mitovy am'le any Fort Dauphin io zany ka io zany a dia anisany hoe otrikarenana na hoe potentialité zany ao amin'ny faritra ao tuléaire 2 manko misy azy io a dia ao amin'ny commune Ankilimaliniky, commune Tsianisiha, commune Milenaky sy Manombo zany hoe misy eo amin'ny commune 10 eo zany no impacté n'ilay tratran'ilay projet io zany ka tia Madagasikara tandalana ny eto amintsika ny famokarana eto a tsy maintsy ezahana hoe mifanaraka sady miaro ny tontolo iainana no manaja koa ny ponina zay manodidina no tanterahiny orinasa daholo zany a mikasika an'izay nahazo izy ny antsoina hoe permis environnemental nahazo izy ny permis d'exploitation ary koa natao a lay fihaonana am'le ponina ao na le hoe audience publique zany moa dia anatin'ny charte de l'environnement misy an'izany de anatin'izany koa le hoe ao koa le décret messier na hoe mise en compatibilité des investissements avec l'environnement nany hoe atao a izay a tsy hampifanipaka ny fampiasam-bola sy ny fiarovana ny tontolo iainana zany daholo zany a de natao ary voahaja daholo a ireny pitsopitsony araky ny lalàna reny ka efa niasa zany zareo tao tonga tany koa ny ISTN le hoe Institut National de Technique Nucléaire zany eto a université Antananarivo nanao ny test tao mijery hoe ahoana marina ny zavatra misy ato ty nivaly le test avy any de hoe tsisy atahorana io a amin'ny fahasalaman'ny olombelona zany tonga nijery tany koa ny manam-pahaizana mikasika ny rano ao ambany tany na le hoe hydrogéologue andrimatoa Herivelo Rakotondrainy be io rangahy io zany a de manam-pahaizana ary nanao mihitsy io a ny carte hydrogéologique eto Madagasikara manontolo zany de rehefa tonga tany izy mijery tany atoerana nanao ze izy tsy hoe nandalo tapakandro na ray andro fa tena nandalo tao andro maromaro mihitsy nanao an'ilay fitiliana isaky ny manodidina ny site dia resy lahatra izy fa hoe ity ho izy a tsisy mihitsy hoe fiantraikany amin'ny rano zay ampiasain'ny olombelona ny rano ampiasaina amin'ny fambolena sy amin'ny biby sotroin'ny biby zany fa raha jerena zany ho izy le réservato mitahiry rano ao zany dia manodididina ny aotra faingo aotra 5 isanjato no ampiasain'ny base tuliare fa ny 99,95 moa zany sa 4% zany a dia tsy voakitika amin'io de ny olona koa zany ao atoerana nanontaniana de ny fanaraka koa zany base tuliare sy ny poninao hoe bon amin'ny toerana zay misy le fasana de ny base tuliare mihitsy a no manamboatra fasana hamindrana an'le le razana antsitrapo no nanaovan'le ray aman-dreny ao fa tsy nisy anteritevy nanaovan'ireo ny zavatra sy fianarahana zay zany mbola azo ny viva manko manana solotena nareo agny toerana afaka manao fanadihadina mikasika an'izany fa de tena hoe tsy misy mihitsy zany le hoe le fifanarahana ary tena ara-pirahalahiana ray aman-dreny sy ny zanaka de nanao an'izay ny base tuliare zany de efa natao le izy a ary efa vita le fasany fa hotohizatsika manko le resaka rehefa avy eo de naka koa zanaky ny faritra avy eo nalefa tany Kenya nanao fiofanana arakasa
na formation professionnelle eo amy roapolo mahery eo angamba zay de nandeha tagny a de fa vita efa araka faverina avy any ireo tanora reo entina ilazana fa hoe anatiny ao koa le resaka hoe RSE na le hoe responsabilité sociétale des entreprises io zany moa zahay moa nanao an'ilay nandany an'ilay code des investissements sy ny code minier de anisany natao tena hoe fepetra amin'izay olona hampiasa vola le hoe fanajanany tontolo iainana ary tamberina andraikitra zany hoe ny zanaky ny le olona manodidina an'le orinasa zany a ireo aloha ny lahara-pahameana ampidirina raisina ho mpiasa ka rehefa tsy misy zany iny hoe tsy mifanentana am'le fahaizan'le tanora eo le izy zay vao alaina ny avy amin'ny faritra hafa ary ny malagasy zany a no tsy maintsy 7 isan-jatony ao zay tsy maintsy malagasy zay no hajainy base toliara daholo zany rehetra zany mampalahelo loatra fa ny ao toliara olona manana licence olona manam-pahaizana misy a mandeha cyclopousse misy a voatery manao call center ary zany hoe manao ny asa tsy mendrika azy zany kanefa olona tokony hoe hiasa any amin'ny laboratoire ary izy a olona tokony hanao resaka hiasa hanao amy ressources humaines directeur ny ressources humaines ty le izy zany a lay io fitandrahana an'io fasimainty io a hitarika fihetsehany ny sehatra rehetra ohatra fotsiny zao rehefa miodina io orinasa io inona ny zavatra izy le misy le hoe asa mivantana na le hoe emploi direct de misy koa le hoe asa antselika na emploi connexe na emploi indirect ny resaka varotra zao ny resaka hôtely ny resaka fitaterana zany rehetra zany a de tena hoe hitarika fampandrosoana daholo ary hanome asa ny tanora ary amitsika miteny zao a efa nanamboatra dispensaire nanamboatra sekoly ireto base toliara reto ary mbola mihoatra lavitra an'izay ny hataondry zareo a satria atao ao anatiny cahier de charge voasoratra ao daholo ene zany ary efa naseholo zareo araky ny lazaiko teo hoe les responsabilités sociétales de l'entreprise efa nalefa tanora tsy tanora avy aty Antananarivo na tanora avy any a Diego io tanora avy ao amin'io toerana io ary ny mahagagany de zao any Fort Dauphin ka misy koa ny fitrandrahan'ny Rio Tinto matimaty daholo ve ny olona Fort Dauphin mitsika miteny fa ny zavatra misy aloha madio ny tanàna Fort Dauphin zany commune Pasinapoana zany zay miara-miasa amin'ny QMM vehivavy moa ny ben'ny tanàna tao tamin'ny zahay tagny zay zahay sy ny tamin'ny filoham-pirenena nandeha tagny tamin'ny 2022 igny zany commune Pasinapoana zany zay miara-miasa amin'io de milaza marina aminao na mana Jean Claude fa tena mahazo tombotsoa ary mandroso mihitsy ary na ny resaka lakilasy zany na ny resaka hôpitaly zany nagnino noho ninona zay le hoe tamberina andraikitra takina amin'izy io ny raha ty ka isika mpanao politika tsy de tokony loatra hanana hambopo dispetraka satria hitsaratsika niny tantara hitsaratsika niny zanaka manjafitsika hoe iza ny olona ny sakana ny fampandrosoana teto tamin'ny fotoan'andro izy mitondra de eo tsika no tsaraina zahay zaho zao ao ambolomelaka tanàna tao ambolomelaka zao misy tanànanay eo misy sahambonionay eo tsy adala aho ka hoe zavatra hanapotika ny piraitan'ny razanamiko hamono ny piraitan'ny razanamiko ny zanaky ny zokoko ao zanaky ny zandroko ao ny zafikelinay mipetraka amin'io tanàna io
io zany zay andalovan'ilay tetikasa. Misy manko milaza hoe ianao ne tsy olona mipetraka ao fa olona tia sakara azafady ao ambolomelaka ao depuis 1962 zahay no nipetraka ao Tuiliara 2 io ambolomelaka dikan'izay zaho zanaky Tuiliara 2 koa aho zanaky ambolomelaka aho zanaky Ankilimaliniky aho zanaky Ranobe aho zanaky ny Manombo sy ny commune rehetra. Zay zany le raha notany an'io anao ka zahay de mahita fa io de anisan'ny fanohitra amin'ny fampandrosoana ary tafiditra ao anatin'ilay pilier faharoa io de resaka hoe industrialisation ny fampandehanana an'io ka de mangataka zahay monsieur le ministre des mines ny hanokafana an'io base Tuiliara io fa zay ny hetaheta-pony ny maronisa any amin'io faritra misy azy io.